amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatantsika eny amin'ny jemitia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianaran'indray tsika narana fafely moa izany tova ny fampianarantsika eny avao seize numéro 16 na ny larana fa enina ambin'ny folo ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka n'izany fampianarana izany manerana azy tontolo izao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy mankany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay zay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny dianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia atratra moa dia falybe mandoso tokatranao ny tena koa masatrahany soa ziadiaha elia tenin'Andriamanitra aveatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra olo dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany eny ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny ndray dia dinimy tenanao nisy 7:50 atoko fa 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lahadalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny makany am-piangonana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo ray zay namafisana zay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jaona toko fa 7 Jaona 9:31 nokavatsika indray Jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny telopolo Jaona 9:31 efa tsika ampidirina vetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinovino reraka zany ianao hiainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsy ny novinonovino satria efa nilaza izy hoe zany ke tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nyteny izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nytevolo no mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina kiro zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany Andriamanitra zay dikan'izay hitondrayntsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lantilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fa 9 nona mentsika daholo ny teny Koritianina voalohany toko fa 9 andininy fa 7 raikatsika indray zao teny zao ny olona tsy marina mokona toe hoe mpanota zany Koritianina voalohany toko fa 9 andininy fa 7 ary hitatsika hoe tsy ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lantilanitra zay na toe hoe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lantilanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo any aza mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana indrendranao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 feo misy teo
Hébreu 10 26. Hébreu 10 26 dia ny 27. Hébreu 10 26 27. Fa raha miny manota isika, io zany hoe le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony mirakorako am-piangona mifona manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray dia ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo dia ataonao dia mody mamela ela ka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra nanina io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalànanao koa ary izy, mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dia zany hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy ka efa hoe olo marina ko hibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy any ato amin'ny ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny ahosoa. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy le marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana, fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny ahosoa ny olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Zay olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka, mipetraka ao anatin'ny plasiny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana le fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait, any hoe tena tsisy tsiny, tsisy klema, tanteraka, tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany kasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy ny ato amin'ny ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 9 dia ny 7 teo zany. Zay moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremo anao voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 9:10 sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay niteny dada Iavana na mpitondrena ahosoa na mpitainy apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faharoa tsaiko hoe 1 2 tsaiko tsona fahafiry zao na fahafiry fahadimy fahaenina angamba dia tsaiko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20 andiny 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota lay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria reo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsisa fa Ahosoa, ilay manala amin'ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalipsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalipsy 21:8, Apokalipsy 21:8, fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny fary rehetra avy sy ny solofary. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa dia ka zany. Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-mpanota ary aloha. Rehefa eninao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary nariny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary zay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary zay netrany tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky, tsisy mandeha marina mihitsiny, samia mandrefy ny tenano a. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Na dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dehibe. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao ny te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-dosany zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namelan'io hoe lehilahy ray manambady be dehibe io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany malalan'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany malalana io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy enona ny mpaminany Israeliany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Zany nge tsika hijery an'izay teny izay any boky ny Filipianina any angamba izay. Ao karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe ny manambady lehilahy be dehibe ny vehivavy na manambady vehivavy be dehibe ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny Gresy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Anglisy.
un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna navoakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampitonaina ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any vehivavy ray ho any lehilahy ray, lehilahy ray ho any vehivavy ray, samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ireo olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava, ianao zany magiza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Antsika ry jery sary manaraka ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino, ny osa sy ny tsy mino na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dika an'izay satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona fahotana ary natonga olona tsy manota intsony, preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany ianao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa, rehefa ianao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, dia efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao fahotana mandrak'andro any. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny hira anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandrak'andro any, tsy izy ho ahy iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lantilanty ianao, la ny andro mivavaka any ianao teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe tia ny lalàna miramo milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy maintsy mitandrina Krismasy satria maneran-tany ny anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any amin'izy no namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy tea lala nareo, ka rehefa tsy tea lala dia aleo zay tsy tea lala mandeha mankany amin'ny lalana tsy tea lalana azy zany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana, manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo re. Hoe le ny tomponao hatramin'izay nampanotanao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray ianao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao ny mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io a tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany, na dia fantatsika aro izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 Desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsy izy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Zao fa kitsika zay teny zay arika tamin'ny bokon'ny Isaiah 40 firme zay 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa voninahitro io. Zany no porofo fa tsy ekeny dada iavana mihitsy ny anovana ny anarany. Raha iavana omena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na izy izy io na jesasy na alà na brahmana visno na sivana bodana tsy haiko tso zay mety antsonao any e non 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 tsy azo atao andriamanitra tokony ny andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy a de nyretrarehetra hita maso iny tsy hita maso abe de be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany de le mitondra anarana hoe iayava dada malalako dada ny eliaza dada ny ahosoaza tsy meko ny hafa ny voninahitra nefa nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada iavana lefa nao tary amin'ny andriamanitra tsisy tary efa nanota ianao ary miomana ny atezerany dada iava zay le hoe tsy maintsy makany amin'ny elo e miomany ianao miaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao miaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana ho an'io anarana io iayavany no vainao zavatra hafa iahosoany no vainao zavatra hafa miomany ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ninonao de andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ninonao andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ninonao tena mampalahelo mino tsara le tenao de refesy ahorany ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lanitrilanta zany tsy makany anao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy tsy maintsy makany nga io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitrilanta tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io andriamanitra io no voavainao ary ny voapirofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandrakandroany zay efa voapirofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana e ka rehefa mpanota de tsisy andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna de hoe fa izy rehetra nanota de sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany nonkefa ketsika ny jaona voalohany jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota koa izay rehetra manota de tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina de milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso jesosy jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany jesosy jesoa tsy izy jesosy tsy izy jesoa tsy izy jésus tsy izy jizasy tsy izy daholo ny rehetrarehetra any rehefa andriamanitra nahampanota anao de tsy izy aza mba miteny andriamanitra abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idolatria anao lasa mbola manao ny fanompotsampy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amina taona samy mieritreritra ny fijangatsangana ny adultère ataonao foana andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampiseho hery sy fahefana taminareo de zany izy tiavanareo hoe tena maheriny ianareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy ny anareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty iayavano anarany aran'izany de iahosoa ary reo anakireo no naniraka ny elia ziady eliazy hitany masonareo tonga izy ty ajavy za manaporofondrony tsy mety ataonareo mpanota anareo tsy ho any amin'ny lanitrilantitra zany mihitsy ny novinanoviany fa mpanota ka mampanota ny mpanota de tsy afaka makany amin'ny lanitrilantitra ny mpanota fa ny mpanota de tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria maninona atria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety de tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota de tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota de tsy maintsy ho any amin'ny elo volazanlalàna zany hoe mazava-dezy ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dao zany rehefa manao ny tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra revaka itsindray zay tia ny klasy ny mpanota ty dao le tsika nde anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy za fatindrindra toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokiko keny kely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikan'izay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa faharotana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitry ianao zany mahatonga ny olo ato amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha ty hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na te mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry tady dio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zahatra maloto izy kainao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany ny mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankataon'io teny io nao de fa mpanota ianao zany zay eo tsy elo hitrandray tsika amin'ny teny manaraka mihitsy ny hoe ahoana ny andrefesina hoe manota indray ny olona anake fa rehefa tsy famarina io zany de fa ota misy lalàna ny menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de fa mpanota koa ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany noteny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no to hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no to hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydikan'izay zay zany nydikan'izany ao zay tsy malala mazavabe zany teny zany a tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataontsika aloha hiverina rika hatramin'ny didifolo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anapina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny a iza dao zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsaraanareo de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa efa meko izy ty ahoana ny amalinareo anazy ketriketreo am'izay ary de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza-pinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoa anareo fa tandreo ny didiny avy andriamanitra zay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo a sy lalàna mose ty zavatra nisy anefany tsy navelany dada iavana atao tsony ny fisoroanana fa ry avo manao fisoroana nareo a de mitovy amamolaka vozina lika sy mitondra rakisoa fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba hanana tanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indray mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotany zanak'Esely a indray mandeha sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andin'ny
3 aleotra dia 4 4 avy hatrany evitiko 1634 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho any zanak'Israely lalàna ny fisorohana ka io Levitikos 2:12 io zay le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesorana fa ny tena mipetraka manina nefa zareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:12 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anampiana eo tsy azo anesorana ka rehefa mitandrina didifolo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana mba valikely izy ry mpitandrina didifolo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy tsy mpivavaka lahady aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo izy moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrynareo zany jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io iza nampanao nareo an'izany fahotana matsiravina tahaka ny ao ny tena nataonareo ty mpanota nareo tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna meko ny fanazavana teo hoe raha ny didifolo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona zay vo afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didifolo nanenany tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didifolo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:12 nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io dika zany fa efa nandika ny lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada iava io ary tsy mendrika nareo tsony miditra any amin'ny lanitry ny lanitra satria efa nanota ny didinareo ary nandika lalàna Mose mendrika nareo ny fitsipazana makany amin'ny hely miomahanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra le mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany préparez-vous pour être jeté en enfer ny teny anglisy hoe biridi mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety azy zany teny zany biridi zay zany redi satria redi fa tsy riviva biridi zany ohatra an'izay le izy e soyez prêt zany ianao fa otsipany amiely hitako ianao zay tena mizezizezy teo tsy hoany io mba valikely zay fa tandeha antanianao aiza ny Levitikos 2:12 tsy nitanterahanao raha mitandrina didifolo ianao tozy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra ny boky nisiana ampianariny ambasadorany hoe tsy azo atao tsony io zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didifolo nidikan'izay fa miala ataonao raha vo mibloke ny dada iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony ary ny pirofo mitoka mitendanao poteny hatrany amin'ny tempolon'i Jerosalema tsy navelana notandremana itsony nidikan'izay ny didifolo tsy navelana atao tsony fisorohana ka iza ny nampanao an'io nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didifolo tena fahotana matsiravina mihitsy ny nataonao miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo doinka afaka itsika tena dada iava mihitsy rana foana ny didifolo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina efa fihetsika mandrava didifolo igny eny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika aona moa mbola idiranao amin'izany ny fanaovanao zany ange dia midika fa iatsy ady amin'io dada iava io ianao zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao efa nyteneny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'le fanaovana fisorohana zay fanafananao ny fahotana matosa anao nitsy atao anatin'io didifolo io efa nisorataina ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmenteny anao fa mpanota dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitry ianao mihitsy nanao soni fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'io rafitra io satria efa mipoteny dada iava am'le Isaia 66:3 doinka avaka itsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didifolo dia efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra eo zany dia efa mpanota automatika tsisy tsony famafana fahotanako zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay fa jereva nge nataon'le olona ndray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'le fanaovana
fanesoana fahotana tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena mariny ny Andriamanitra Abrahama opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa nay ty Andriamanitra soadalalana nataonareo olombelona zay zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa Jesus Jesus ary mitandrina didifolo teo matikana anaraka an'izay dia nilaza dao tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota ka ino na tonga an'ireo mpanota tsisy fanafana fahotana Isaia 29:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisana nanapiteny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamony omby dia ohatra ny mamony olona zay ary le zay zay mamony ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa ary zay mandoto didika azy manimpofona fanatitra tsiroana dia ohatra misaotra ny sampy sanangery olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo ahoana am'izay ny hevitranao ara nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa tena natanao mihitsy na nanaisitrany io fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zavatra etra tao sy Jesoa iza nampanaonao an'izany lalàna taizana fanaonao an'izany nefa ianao dia mety asotra ny vandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia Deutéronome 4:2 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teniny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana nososenao zany teniny zany ninonino no teneninao atria mahitsy be le teny aza nampina hoe dia aza nesoana eny fa na le zanak'Andriamanitra azy dia niteny mihitsiny hoe tsisy ho foana ny amin'io didy fosy lanamosy io ho an'izay mitandrina azy na teny tsoratra ray aza na ina moa na litera ray aza zay ny teny le zanak'Andriamanitra nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy ahoana moa ny afaka anao am'izay ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didifolo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avaliko ianao aiza ny amalinao io lalàna eny meko anao fa tsy torapo soratra mivandravandra be hita ny voamasonao io zany ilazako aminao zany hoe mieritreretan mihitsy ianao ny teny izy mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao nio dia tena zavatozy tsy mety nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy Jesoa donge avakitsika am'izay ny teny Ehosoa araka ny boky Matio betsika ny teny Ehosoa Matio 5:5 ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy averitsika mihitsy zao ny voalaza ato Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna any Mose na i Mosesy na Moizy na dia litery iray aza na tendro tsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra tsy misy ho foana ho an'io zany tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy nefa tsy azo foana an'io ho anareo zay mitandrina anazy ny dika zany mazava zany fa raha mitandrina didifolo ianao dia Ehosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloanana nanina ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy inona tsofoko nareo tao tsy fa mety avy atana ny dada Iava mihitsy ny fety nataonareo ty tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nareo rehetrarehetra miantsiady nareo teny izy ka zay ngely hoe miomany ao amin'ny teny anglisy hoe get ready hoe soyez prêt miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao fisoloana zany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao Jesus Jesus anao iza nampanaonao an'izany izy tsy tianareo mihitsy mianao ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapoky ny fofony anareo eny fa na hiala any izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverina misofonao ny tenin'ny Elia ahoana ty teniteny hoany tsy ho afaka an'io tenin'ny Elia io zany nareo
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany fa nyteny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty de ohatry vianina atao fa io ihany no averiko aminareo fataniditra sa mimetrehitra atsika ino ty zatra nataonareo ty ny mpitandrana didifolo moa efa teneny hoe tsy mety tsony satria maninona efa foana ny fisoroana rehefa foana ny fisoroana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana ntsony ao raha miditra ao anao iza nampitolatonanao miditra ao ray zay satria dadayavavy teny hoe tsy mety tsony tsy tiako a foanako ny fisoroana foanako ny tempoly a dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny tsony nareo fa tsy mety ampitsony raha mipetraka ao anaty io nareo a de mpanota mandrak'izay nareo de tokoa nareo mpitandrina didifolo fa mpanota mandrak'izay nareo niatra tanareo ny teny dadayavavy mbola ny amplifienareo no amafisinareo ndray ny fahotanareo ny soronareo tokoa le fisoroana fa nampidiranareo an Jesosy Jesoa Andriamanitra ty nataonareo lalana teza nampanaonareo an'izany nga tsy hita voamasinareo le hoe tsy azo anampiana de tsy azo nesorana ary namafisy le zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao raha mitandrana io de tandremo izy rehetra rehetra ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra zay ndray izy mety tahaka ny atao amin'ny Yehosoa zay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany nyanay lalana ny Yehosoa na ranay ay tsy miaraka amin'ny didifolo zany io rehefa nravahany Yehosoa tany azy fijaliana efa nomeko anareo ny fanaporofony nomeko anareo ny démonstration fa nareo tsy mino araka le tenin'Andriamanitra iny io satsiny tsy mino ianareo nge zany tsy mino zany ianareo mpiantso Jesosy Jesoa Jesus Jesus nareo zany tsy mino zany ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io tsy mety ninonareo daholo ny teny nampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra nefa de teny marina no menanao ka nareo nino ianareo nge tratran'io teny io io satsiny tsy mino ianao zany tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io tsy mino hoe fa mpanota foana ingenao nganao mety mino zany zany hoe voapetaky ny vy mamay sainao niaza mba maty e ozy ny teny arika hoe miomany niaza mba maty anao fa any amin'ny ena fandikan-dalàna mahatsirava nataonao mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna zay raha hitodika indray a amin'ny retetran'ny fandikan-dalàna nataonareo de efa petsaka mihitsy ao ny Andriamanitra trinité nataonareo ao ny Andriamanitra monoteisme manampianarinareo zany zao de mariky ny mampanotanareo daholo zany hatrany amin'ny batisa nataonareo ny batisa nataonareo amin'ny anarany Jesosy na ny anarany Jesosy nareo tany iny aloha de efa Andriamanitra efa fausse marque efa tsy izy iny efa mpanota daholo zay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e olona mpanota ny nampianatra an'izany hoe tao amin'ny anaran'i Jesosy de nanao tokoa diso indray ao ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ray aloha de Yahava marany zay anaran'ny Yehosoa de Yehosoa marany zay ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo de izy am'ireo anarana fanahy masina million reny no raisinao zany izy am'ireo za raha nanomenareo santione misy na hoe fanahy fitsarana fanahy masina fanahy fandringanana fanahy masina fanany fanatanterahana mbola fanahy masina ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona fanahy masina daholo zany amiliona isany reo izy am'ireo no raisinao le anaran'ireo zany mba meo kely ny valiny afa izy am'ireo no raisinao tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra efa nanao ny asany dada Yahava le manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray efa ny asany ray ny dikan'izay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka satria efa ny asany zanaka ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa ny azo avy any amin'ny dada Yahava daholo zany sara zany fa tsy koa ny mitadiavinao ny anaran'ireo de ataonao an'izany daholo ny olona tsy izay mihitsy ny izy fa manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny reto zay ka raha manana ny anarany ray de mananarana ny zanaka ary fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo e ny anaran'ireo be dehibe de ahoana tanao zany tsy mampitombona an'izy zany zao de efa fahotana nataonao daholo zany ary zay no tonga na ny teny hoe matoy eo so amin'ny teny hoe ary manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka raha fanahy masina lalàna anie zany e ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa de efa mpanota ianao zay no tonga na ny teny hoe nareo samy mpanota nge ahoana no an'io sary ratsy io e ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fiavana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena teo ranao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny trinité, efa mioky ny fampianarany. Izy milaza anareo fa marina ny monotéisme, efa mioky ny fampianarany. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara ary maiza mamantatra ny lalakare. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanaonao foana amin'izay. Aza manaiky vonomy olona any amin'ny elo anao fa tena tsy mahazo mety saina ange ny olona tsy masiny e. Zay ny antony tonga nanome fanamporifonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ahosoa sy aniro ato amin'ny Ahosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliaza. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Ahosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ahosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Ahosoa azy ny dikan'izay maton'ny meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avy azy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy injery mihitsy ny satria navo azy nga manity. Daoary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany. Anila zany ngeny ndray mivazivazy zany. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka mano avy azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izany fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo ny mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliaza. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andehanareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ahosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoka na hoe mpisolo vavy. Satria andalo fitsarana nareo. Ary reo fanahy masinareo no hitsangana miaro anareo raha afaka miaro izy noho amin'ny adalanareo tena tsy afaka izy. Raha noho amin'ny adalanareo. Ka raha ny olombelona ety an-tany takanareo reo moa mba nahazo antony teny tony tamin'ny Ahosoa ekeo io. Manahoana ilay olona hitondrareo any amin'ny lanitra mihitsy. Raha toerinareo ny teny zany olona zany. Fa zay fa teneko fa zany nge tsy olona nge mitondra nareo ety. Raha olona zay dia nanao ohatran'ny fiainanareo olona fa zay tsy olona. Zay avy any aminay ary verina any aminay zay. Nanome fampianarana anareo firy azy e. Teny tsotra nomeny Elia tandre midikaina ny mari-pitiavana ny Ahosoa. Mifoaka be zay teniko zay. Tandre midikaina ny mari-pitiavana ny Ahosoa fa raha vao voafafanao ny mari-pitiavanao amin'ny Ahosoa tsy any amin'ny kely indrindra dia voafafa ny anaranao ny amin'ny lanitra. Maiza mandray an'izay daholo rehefa teo izay dahany ianarana. Fa ny tenin'ny Eliaza menareo dia tena voaray an-tsoratra daholo ny ary ala lettre ny ampiarana ambiny ny fitsarana. Hatrany amin'ny fandehanareo ety an-tany. Ninonina ny tenenin'izany Eliaza zany ka navoaka ny tamin'ny vavany dia mandeha arabaky teny ny fampiarana any. Na eto ambony tany na ny amin'izay dahany. Raha ny tena mbola misy tanteraka ka ho avy eo izy, indraso fa ho avy eo izy. Tsy misy tsy tanteraka reny na ndray azy. Eny ilazana amintsika zay. Ka tena fahadio, raha olombelona kely ohatranareo izay nitondra anareo teto an-tany raha nahazo an'io teny io.
manahoana kosa raha teniny ely any tikanareo fatra dia mitaka ny teninareo hoe tsy ho any amin'ny lantilanta etso ary ny mari-pitiavana tokony nasionareo ny tsy nataonareo mahay mandray nyity teniko ty daholo zay mandre am'izao fotoana izao zay mbola nomena fahefanandray iaino zany raha ny mari-pitiavana tokony ho nasionareo any Ehosoany tsy mba nataonareo misy Ehosoa ho tianareo ve mba apetraka kosa zay fantaina zay raha ny fotoana tokony hampiseho fitiavana ny Ehosoa nareo ny tsy nampiseho misy Ehosoa mety ho tianareo tsony ve mba valeo zay fantena zay fa zany efa mamaly tsisy aloha e atezerana raha ny teny satria amin'ny Ehosoa dia takany hoe traître ianao zany ohatrany hoe tena hoe toetrety am'zany mpamadika hoe amin'ny fotoana mba ilananao a tsisy ninita aminao ohatran'le voankazo io hoe rehefa nandalo teo amin'le azo Ehosoa teo amin'le aviavy zany mba hijery vony hoe mba hoanina tsy nahita tany dia nozonony ka raha mba nisy fotoana tokony hamalinao hamaly ny fitiavanao any Ehosoa ianao nefa ianao tsy namaly tsy mba nampiseho satria tsy anjaranao ny tokony ampianarinao azy ny tokony hamaliko fa tokony automatika aminao mpamaly zany zay maly fitiavana ny Ehosoa rehetra ahoana moa tsy afantaranao hoe tokony anao an'izao amin'ity fotoana ity mba ho hamaliko any Ehosoa hitady point raha ho ataonao ary hitady hevitra azy ianao mba hamalina fa misy teny Ehosoa zany hoe raha misy malala fa tokony ianao soa fa tsy mety manao eloko ao anazy le izy raha misy olona malala fa tokony ianao soa fa tsy mety manao izy a eloko ao anazy zay zavatra zay tsy hikariko an'izay fa zatra ao anaty baibolinareo zay ndanakaroy fa ity nefa dia ianao mihitsy mba mamaly fitiavana ny Ehosoa raha tsy mba nanao an'izany ianao tena hoe hitady hevitra raha ho atao ny fahamalinany Ehosoa tsy akory hoe any fanohanana ara-bory any fa remoko fitiavana daholo fa fanohanana manohana dika zay fanohanana amin'ny fitiavana amin'ny rehetrarehetra zay tokony aseho indrindra amin'ny fotoana zay teny ilavany Ehosoa zany any amin'ny fotoana hitadiavany Ehosoa zany hoe mila vokatra avy any aminao izy aiza ny fampisehoanao zay vokatra zay fa ny fampisehoana zany ange tadiavana hevitra mihitsy le hoe raha mahita occasion zany dia efa avonay azy tsy teny mikasika any am'izay fa ianareo zay dany tiako tenenina eo hoe raha ianareo sanareo raha miteny hoe raha misy mahafantatra fa tokony raha misy mahalala fa tokony anao soa izy nefa tsy mety manao lasa eloko ao anazy zay efa miteny zany Ehosoa tomanaovana ty dia tsy mety manao dia eloko ao anao zay satria misy zatra miseho manahoana zany raha ny amin'ny Ehosoa ny tokony anaovana an'izay nefa ianao mahafantatra fa tokony anao an'ity satria misy ohatran'izao tokony anao an'ity a hoe zatra mikasika ny Ehosoa dia ahoana moa zany tsy hanampy ny zatra momba ny Ehosoa inona zany mazedalao raha tsy manampy ny momba ny Ehosoa rehetrarehetra ianao ary raha milaza ianao fa tian'ny Ehosoa ka hanampy any Elia ny asany Elia ange mila fanampiana amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe Elia reny manao reo fa samy miara manao daholo ny teny izy nareo aza hoetiko any aminay afaka tsy manao rehefa tsy anao fa dia soloina olo-kafa fotsy ianao dia zay olona anao indray ny atao solonao sotra kely ange le valiny fa zay ny lalàna ahoana moa tsy atakarantsy anao fa tokony hamaly any Ehosoa amin'ity vaninandro ity ahoana moa tsy tokony hafantaranao fa tokony tena hampiseho fitiavako any Ehosoa amin'ny fotoana tahaka an'izao zarako aza misy occasion mba ahafahako mampiseho ny fitiavako any Ehosoa hokarohako daholo ny fomba rehetrarehetra miloko ny fitiavana Ehosoa tsy hoe za nampianatra anareo mihitsy hoe valio ny fitiavana nomena Ehosoa anareo a valio ny fitiavana ary ny fitiavana mivaly fitiavana hoa zay nge nampianariko anareo injato amby arivo ozy ny fitenenany e isaky miditra foana dia miteny azay foana hoe ny fitiavana ny Ehosoa dia valio fitiavana mihitsy ny fitiavana ianao fa ny fitiavana mivaly fitiavana fa tsy zavatra avy fa zay ataonao dia fitiavana daholo rehefa tsy nanao an'izay ianao tena ratsy le sary ataonao hoana zany ny ahatra re miandro miboka raha izao re anao dia efa tsy mavita mamaly aiza ny afanao miady amin'izany vaninandro sarotra zany raha amin'izao vaninandro zao anao dia tsy afaka mamaly raha amin'izao vaninandro zao anao tsy afaka mamampiseho ny fitiavanao ny Ehosoa dia ahoana moa zany ny afanao mamaly amin'izany hevitra zany tena ratsy a torevitra ny mampianatra hoe
aza simbanina ny tokony lalanao makany amin'ny lantilanty, aza simbana ny fitiavana zany tena tadiavana hevitra zany hoe aiza ny amaliko ny fitiavako any Josoa, fa tsy milentanina zany. Samy mandinika fa tsy miteny mahitsy amin'ity sary ity, fa somary ankolaka fa mahatakatra an'tiako tenenina raha ny andrasana ny fahamalianareo fa tsy milentina mali nareo, aiza tsony zany nareo ny amaly. Ina raha amin'izao fotoana ny fahamalianao zao, tena mba mieritrerety zay ihany ny teniko zay efa mifarana ny teny, satria hoe rehefa tsy nampiseho fitiavana ianao ny Josoa, mananotanina anao koa ny fitsipazana any amin'ny heri, satria lalàna nge zany fitiavana zany. Zay tiany dada Iavasy Josoa ihany mahazo miditra any amin'ny toerana misy azy miana, lozika be zany. Zany hoe apiditra olona ao anatin'ny trano kanefa fahavaloko izy, raha tsy olona tsy misainako apiditra fahavalo ao-trano, fa ny mahazo miditra ao an-tranoko dia ny olona tiana, lozika be zany. Ary raha ho any an-trano dada Iavasy Josoa koa nao ampiseho anazy ny fitiavana anazy, rehefa tsy nampiseho anazy ny fitiavana anazy, ahoana moa nefa anao miditra makany. Ary zany ny mahafinaritra ny any amin'ny faritany kosa, ny zaida rehetra any amin'ny faritany, toy izy ny fitiavanareo any Josoa. Tena ny depassenareo mihitsy ny taninareo ary verinareo lavitra dia lavitra mihitsy. Aza rindra ny poinareo, toy izy ny poinareo hatramin'ny farany. Aza manay Kristy tsony, fa ny lavitra indray ty ho any lasa ny tiany Josoa fa tsy ny akaiky, ny lavitra ny Elia fa tsy ny akaiky ny Elia. Tena gakitsika zay fotsiny fa ampy zay fa tsy miteny lavabe tsony Elia, fa miraha soatsiketra samy hiezaka ho an'izay mbola hiezaka ihany, fa tsy afaka miezaka tsony dia fa zay zany koa tapitra ny fiarahantsika, tsy misy akanery eo fa dia samy manao ny lalaka reny io, efa nampianariko anao fotsiny lalana makany aminay dia mandehana rehefa tsy mety mandeha anao, miditra indray ny hafa hanolon'ny toeranao dia vita re, tsy sarotra ane zany. Remplacement zao ny atao am'izao fa tsy misy esaka manampy tampotsony, zay miala dia soloana, zay miala dia soloana, hitanareo foana zany, tsy misy resaka manampy tampo. Ianao ve tsy te handeha ho any amin'ny lanitsinandro dia iza koa ny mandehana rehefa tsy handeha, vao mampiditra hafa fotsiny zay dia vita. Ho solonao ary atao tsara lavitra noho ianao izy, mazava ho azy zay. Fa zay efa dia zany hoe zay dia miteny foana hoe ho an'izay tonga saina ary tena tsy hamerimberiny intsony zato efa mba nytenenina fa andro ny fahamaliana zao, tsy tokony entanina mihitsy ny fahamalinao sy ny fitiavanao ny Josoa, fa zay fomba rehetrarehetra fanahy mamaly dia mamaly daholo. Ny atao hoe asan'Andriamanitra dia tsy any amin'ny fanohanana fotsiny amin'ny resaka volana amin'ny resaka ohatran'izao, fa ny mari-pitiavana dia atao amin'ny rehetrarehetra rehefa mikasika ny Josoa. Ninona asany Josoa ka mila ny mombanao dia miditra ianao ny dikan'izay, midiry ianao rehefa mbola hamaly any Josoa, fa rehefa tsy hamaly aza manao tsony. Fa tsy misy miteny hoe ary ihany manao fa rehefa tsy manao, enjeo daholo zay azo enjehana, torohevitra ny Elia azy, enjeo zay azo enjehana ary idiry daholo zay azo idirana, tsy trany hoe mampiverina ny fony Josoa, tsy le hoe mahita ny Josoa miditry ny lantilanitra amin'ny planina ny azy hoe tsy manana planina fa jaotsika ho any amin'ny lantilanitra dia ho any zay te ho any manaraka ny teny Elia. Andrema ataoko tontony teny zay hoe mahaiza mamaly amin'ny fomba rehetrarehetra. Ianao raha ny tokony teny hoe oka zay fa idirinao daholo rehetrarehetra, ianao raha tokony hitsofoka amin'izay azo idirina rehetra ary ny sehatra momba ny asany Josoa, indrindra mitony ianao manjery tony ny occasion tokony hamarina, fa mba maiza mandinika lasa zany re lasa manome ane solution. Farana ny teny ny endry mahitanoza ho aka amin'ny hery ny dalana mandrosoka vo fa ny tsy fanaranao an'izay teny zay mampitsipy anao any amin'ny hery na zeda azy ianao. Rehefa hita fa tsisy fitiavana anao dia tsy maintsy miongotra ianao. Ny olona tsisy fitiavana ny Josoa sy dada Iava zany, aza manantena no aniko raha tsy hain'izy mianaka ny ao anatin'ny fonao, fa rehefa te ho any dia ny fitiavana anazy aseho, ary ny fitiavana aseho amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe eto ihany any mampiseho fitiavana. Rehefa ny Josoa ny sehatra dia asehonao anazy ny fitiavanao anazy any amin'ny rehetrarehetra, fa tsy hoe amin'ity ihany, fa any amin'ny rehetrarehetra. Mazava angamba zay teny Elia zay, raha soatsiketra samy teny Josoa iariva avatsika. Saotra betsaka dada mala Iava any amin'izany teny zay, fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra, hiverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy hietsara velatsy eo anatrehanao.
na mitaka ny tenany eo anatrehana fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haiko ny hoe amin'ny anankiray ihany. Dada iava malalo ny angataoko aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy, hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy, indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao, mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay-amaly tsara eo anatrehanao, ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanty ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao, fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada maly iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha zao tsiketra sahony tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea, mara-pianarana mandra-piresaka ianao matao azy.